fandehana ary aoka ho tonga aminao araka izay nenonao. Matteo 5:7-7. Moa fantatrao va ny antony nahatonga an Jesosy gaga ka ny teny manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho tamin'ny Israely. Taoriny fiangaviana nataon'ity kapiteny anankiray ny amin'ny hanasitrana an Jesosy ny mpanompoliahiny izay marary mafy dia nanaiky ary ho avy hahasitrana azy ny tompo. Teo anatrehan'izany indrindra nefa no nambaran'ilay kapiteny izao teny manaraka izao: Tompo, tsy mendrika andro sonao ao an-trano aho, fa teny fotsiny re atao dia ho sitrana ny mpanompoko. Tika teny iombonana eto Madagasikara. Mampianatra sy mampahatsiaro antsika ny soratra masina anio ny amin'ny finoana miorina amin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Eo anatrehany zava-misy iainantsika andavanandro dia tsy miova Andriamanitra ary tsy miova ny teniny, ary fahatanterahana mandrakariva no ao aminy. Koa andeha indray isika tsirairay hiverina andinika sy isaintsaina ireo teny fikasana izay efa nomen'Andriamanitra antsika hatramin'izay, ka hifikitra amin'ny fahamarinana izay raketin'izy ireny, satria voalaza fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amen ho voninahitra Andriamanitra amin'ny ataonay. Ikateny protestanta fanitsina fahaenina. Andriamanitra aoka ho tonga aminay araka ny teninao. Amen.